Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimirabatsika rehetra avako malala tratra ity alakamisy fa efatry ny volana aogositra ity. Ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny matodika 20 andiny fa 5 ka hatramin'ny faharoapolo. Matodika 20 andiny 5 ka hatramin'ny faharoapolo fa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha manota aminao ny rahalanao dia makanesany aminy. Ka rehefa mitokana ianareo roalahy dia asehoy azy ny fahadosoany. Raha menanao izy dia fazonao ny rahalanao. Fa raha tsy menanao kosa izy dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa mba ho vahaorona mafy avokoa ny teny rehetra. Amin'ny tenin'ny vavolombelona 2 na 3. Raha tsy mety menanao ireo izy dia ambarao amin'ny fiangonana. Raha tsy mety men'ny fiangonana koa izy dia aoka ataonao tahaka ny jentilisa sy ny mpamoretra izy. Lazaiko eo aminareo marina tokoa. Na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra. Ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona ka angataka izany dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra zany. Fa na iza no angonany 2 na 3 aminarako dia eo afovoany aho. Ray masino manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Afako teny izay maneho toetra manokana amin'ny fifandraisan'ny prahalana, fifandraisan'ny fianakaviana masina ao amin'ny tompo. Dia ny mikasika ny fifamelanana ny marimarina kokoa, mikasika ny tokony fihetsika eo anoloan'ny namanao izay diso taminao. Ny asehon'ny Jesosy eto amin'ity Mateo 10:20 izy manao hoe raha ohatra ka diso aminao ny namanao, misy zavatra tsy mety nataon'ny namanao, dia inona ny fihetsika ataonao? Rehavako matetika mihitsy eo amin'ny fifandraisantsika samitsika no ahatsapana zavatra tahaka izany. Matetika tsapanao ho manafitohinanao ny namanao, na ny rahalanao am-panahy io, na ny rahalanao amin'ny fianakaviana io, na ny mpiara-miasa aminao. Zany hoe olona akaiky anao eto no atao hoe rahalahy. Olona izay mety ho miara-mihinana ny manta sy ny masaka aminao, olona izay mety ho manana fifandraisana manokana aminao, akaiky anao zany raha tsorina, na manana fifandraisana manokana amina asy io na amina fanimpony io. Dia mety ho diso moa ny olombelona. Eken'ny soratra masina fa mety ho diso ny olombelona amin'ny fifandraisana. Tsy hoe tsy mety ho diso akory ny olona amin'ny fifandraisana na dia kristianina aza izy, fa mety ho diso ny olona amin'izay fifandraisany aminao. Tsy ny fifandraisana amin'Andriamanitra loatra io, fa ny fifandraisanao sy ny namanao. Aza mieritreritra hoe rehefa mana-namana ianao dia anjely izy ka tsy mety ho diso aminao, na ianao tsy mety ho diso amin'ny namanao. Samy kristianina ianareo, samy mpanompon'Andriamanitra isika. Mety tsy ho diso amin'Andriamanitra isika noho ny amin'ny lafiny zavatra maro samihafa, fa mety ho diso amin'ny namantsika isika, na mety ho hafa fijery amin'ny namantsika isika, na namantsika mety diso fijery amintsika. Zany hoe tsy olona amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra loatra ny resahany eto, fa lay fifandraisantsika samitsika mihitsy mety ho misy mifanafitohina, na mety misy zavatra tsy mety ataon'ny namantsika. Izay zavatra tsy mety ataontsika amin'ny namantsika izay, na izay zavatra nataon'ny namantsika tsy mety amintsika izay, dia manjary mahatonga tsy fetezan'ny fifandraisana amin'Andriamanitra koa rehefa avy eo. Izy ity zany dia lay fahadosoana ataon'olombelona dia manjary fahadosoana atao amin'Andriamanitra. Dia melony hatonga io fahadosoana atao amin'ny olombelona io, ho tonga fahadosoana atao amin'Andriamanitra, dia misy dingana maro samihafa. Dia Andriamanitra hoe mba hatonga n'io fahadosoana izay ataontsika amin'ny namantsika io, na fahadosoana ataon'ny namantsika amintsika, tsy hanjary ho tonga fahadosoana natren'Andriamanitra, dia misy dingana vitsivitsy amahana izany. Satria ny fahadosoana atao amin'Andriamanitra rehefa avy eo dia manjary tonga ota lay izy zany. Tonga ota satria manjary tonga fihodinana amin'Andriamanitra. Ahoana no tonga lay fahadosoan'olombelona samy olombelona? Mety ho fanafitohinana tsotra kely fotsiny, mety ho zavatra azo vahana satria tsy ota ara-panahy loatra, mety zavatra ataontsika hoe tsy nahana tahaka izany, dia mety ho tonga ota io. Mety ho tonga ota io ka mety mahatonga fahadosoana natren'Andriamanitra. Raha toa ka tsy arahina izao dingana izao,
hoy Jesoa. Ka mba hahatonga lay zavatra tsy de manahona loatra satria fahadisoana ataon'ny samy olombelona mba hahatonga zay tsy hanjary ota dia hoy Jesoa midiga nataonao voalohany de izao lay ianao zay mahatsiaro ho voadona, ianao zay mahatsiaro ho manana alahelo amin'ny namanao dia atony izy, resao izy. Raha ohatra ka tsy miresaka ianao de izao taky mijanona fotsiny am'izao io, raha tsy miresaka ianao dia tsy manjary ho tonga ota eo anatren'Andriamanitra io. Zany hoe raha tsy miresaka ianao de mipetraka fotsiny am'izao io tahaka ny zavatra rehetra. Io le ambaran'ny Ntaolo hoe ny alahelo tsy ambara makavana de zaka ny tompony ihany. Zany hoe raha ohatra ka diso tamiko ny namako, ny zavatra niheveriko tsy nentina ataon'ny namako amin'ny fieritreretako azy io, tsy voatery araky ny fieritreretan'Andriamanitra io fa tena mety ho araky ny fieritreretako azy mihitsy. Zany hoe misy zavatra zay nataon'ny namako tamiko kanefa tsy tamin'Andriamanitra izy nanota akory fa tamiko io fieritrretako azy. Raha ohatra ka tsy miteny de zay zany. Fa raha ohatra ka miteny kosa de manana didy zany anatonazy. Dia manatonazy manazava ny fahadisoany amiko. Dia mety hiteny izy manao hoe tsy diso ako amiko zavatra mety tsara zany, tsy hitako zay tokony hatezitra anao am'reny, na tsy hitako zay tokony handafitonanao am'reny, na tsy hitako zay tokony tsy mahatsiaro ny tenako diso mihitsy dia am'izay fotoan'izay ianao nefa mahatsiaro hoe tena diso izy. Amin'ny fotoan'io mbola tsy miditra tseritra mihitsy Andriamanitra satria marina tokoa, satria samy manana ny feon'ny fieritreretantsika isika, samy mpanompon'Andriamanitra de zao izy mieritreritra ao anatren'Andriamanitra koa hoe tsy diso aminy mihitsy Ianao mieritreritra ao anatren'Andriamanitra hoe tena diso izy. Dia eo am'izay fotoan'izay no ilana vavolombelona hafa. Ianao tena resy lahatra fa diso izy. Izy tsy manaiky fa diso izy. Dia atsoinao ny vavolombelona anazavanao hoe izy kosa tena manizingizina fa za resy lahatra fa diso izy. Dia le vavolombelona zany ny vavolombelona manatrika ho lafa zany io. Io zany dia efa misy vavolombelona zay mitsara na tsy atodisika hoe mitsara fa vavolombelona fa niteny ianao. Fa nanazava zay mety ho fahavoazanao ianao. Nanazava ny mampadiso azy araka ny fijerinao azy. Nanazava ny mampadiso azy mety araka ny fijeriny soatra masina mihitsy koa aza fa manamarteny izy. Mety ny fijerinao tena diso soatra masina mihitsy izy fa tsy diso aminao. Zay dindinika maso ifanaovanareo eo dia atsoinao ny vavolombelona. Dia raha ohatra izy ka tsy manaiky ihany hoe za tsy diso zany raha tsotra masina tsy diso mety manizingiziny izy. Tena mety diso tokoa izy fa manizingiziny izy. De ny dikana fahatelo dia hoy tompo manao hoe mbola tsy ampy aza mora afa-po mihitsy rehefa ohatra ka mitsara zavatra amin'ny fifandraisana amin'ny namanao ianao. Aza mora afa-po, aza mora manao tsokevitra, aza mora manilika, aza mora miataka na manataka, mampiataka ny olona amin'ny zavatra hafa. De atsoindray ny fiangonana. Dia atsoina indray zany olona maro ny fiangonana. De eo anatrehan'ny fiangonana mihitsy no tenenina. De ambaranao ny alahelonao, ambaranao ny fahadisoan'ilay namanao taminao. Dia raha ohatra ka miteny izy manao de tsy diso mihitsy re olona fa mialatsiny fa izy mihitsy no hafahafa fa de mialatsiny fa de am'izay fotoan'izay raha ohatra ka voaporofonao vo resy lahatra ny rehetra fa tena diso izy ary fantatrao fa diso izy dia ataovy toy ny mpamoretra sy ny jentilisa. Zany hoe am'izay fotoan'izay dia toy ny tsy mahana fifandraisana aminy ianao. Afaka amin'ny fifandraisana aminy ianao. Lay fifandraisana maharala io. Lay fifandraisana maharala io, fifandraisana mahaolona io mandrakariva. Fantatsika fa nateo ara ny jentilisa sy ny mpamoretra de zao ny raisin'ny jiosy ho tahaka, ny raisin'ny jiosy kristianina ho tahaka ny olombelona ihany izy. Fa tsy hoe afaka am'le fifandraisana tahaka ny maharala azy ianao zany. Tsy mifandray aminy maharala azy tsonina ampanana amin'ny fifandraisana aminy fa raisinao ho tahaka ny jentilisa izy. Tsy hoe sanatria olona ariana akory ny jentilisa, fantatsika tsara ao amin'ny tempoly fa misy ny kianja ny jentilisa.
fatatsika tsara ny fifandraisan'ny jiosy amy jentilisa raha ara-panay de zao hitoriony filazantsara ndray izy avereno tahaka ny jentilisa mihitsy zany hoe toriony filazantsara anaro misy zavatra tsy hifandraisana ho amin'ntsony tahaka ny fifandraisany ray tampo tahaka ny fifandraisany satria tsy zakanylay zany hoe iverenana tezaina mihitsy izy iverenana hatrany am-panombohany mihitsy ny zavatra rehetra atao aminy zany hoe tsy raisina tahaka ny olona mitovy laharana am-pana aminao izy fa raisy ivereno tahaka ny jentilisa ivereno ny toroy ny filazantsara ivereno mihitsy ny asa hatrany am-boalohany ary dia izay toe zavatra zay ko marana de mampianatra atsika lafiny zavatra rona telo amin'ny fifandraisantsika amin'ny samy mpianakavy ny finoana de izao zany raha ohatra ka diso aminao ny namanao dia ny voalohany de zao ny voalohany de zao ny fitondranao am-bavaka azonao atao ny mamela azy azonao atao ny mijanona treo tsy voatery ianao iresaka aminy fa azonao atao ny mampandalo an'izany fotsiny hoe azy avelao zany hoany fa tsy maninona mihitsy tsy manaitra anao nizy ve fa mahagaga fa de mety ho zay ny toetranao voalohany indrindra avy hatrany de mamela ianao azo atao zany azo atao tsara ao amin'ny fiaina kristianina zany betsaka rehefa diso aminao ny raha alanao azonao avela de tsy miteny ninina ianao de am'izay fotoan'zay ho toy ny tsy nanota taminao izy na ianao tsy manana lahelo aminy de mandalo raha zakanao zay ny tsara de zay zany tsy tianana lahelo amina fa de zay zany avelako ny elony de tahaka zany betsaka ny olona tahaka zany ny 5 isan-jatontsika na ny 7 isan-jatontsika kristianina de manao an'zany hoe be de be ny olona diso ao amintsika fa tonga amiteneny soatra masina hoe tsy mitazona fahatezerana mandrapiletiky ny masoandro isika be de be ny olona matezitra atsika any am-piasana any am-pianarana eny andarana mpiara-mivavaka amintsika izy olo-patatrytsika izy fa izao tsy etsika matory akory le fahadisony fa efa aveo de lasa de zay zay ny asan'ny fanahy masina opotsika raha tsy zany tsy azo iainana ny tany raha tsy zany na de fiaina kristianina raha de tsy azo iainana na io fiangonana io ary tsy azo iainana na samy mpianakavy ary raha ohatra ka tsy nomeny ny tompon'izay fo mora mamela izay isika ao anatin'ny fotoana fo indra dia mbola tsy miletika akory ary le masoandro de fahadinontsika lay izy fa misy fotoana kosa nefa tsy zakatsika lay izy misy fotoana tsy zakatsika lay izy fa somary mafimafy kokoa noho zay zakatsika efa mihoatra ny fetra zay mety ho zakatsika de am'izay fotoan'zay o Jesoa de mila miteny ianao mba ho fanasitrananao ny tenanao ary mila miteny ianao mba ho fitezana azy feny tsotro io ary izay dingan'zay dia dingan'ny finoana mihitsy dingana anehoana ny mahafirahalaina amafianakavian'ny iray de zao mila miteny ianao ho fanasitranana anao ny antony itenenanao dia ho fanasitrananao raha zay ho fitsabona azy faharoa zay fa izao koa tena milafiny hoe fifamelan-keloka mihitsy de miteny azy ianao manazava ary io le fanazavana zay mety hoentina dia tsy hoe fitsarana akory ny resahanao aminy dinika manginy io zay nytenenin' Jesoa ao rehefa mitokany anareo de resao izy hoe tena mba tsy nety kosa aloha nataonao tamiko tena mba tsy zakako nataonao tamiko ny antony itenenanao azy de mba hahatonga azy atsiaro diso ray zay fa mety hanonitra koa izy tsy zay mety fa tokony izy fanonerana ataony zay ndikany mety aza fa tena tsy zakako fa nindrana zavatra tamiko ianao dia simbanao lay zavatra dia ankehitriny any teny aminao hoe mba diso le izy ka dia mba afereno aminao amboarina le zavatra no simbanao mety ho zay ny zavatra mahampahafaka ny alahelonao na mety miteny amin'ny tsy maniny ny zavatra simbiny fa amin'ny manaraka dia aoka tandremanao mety ho zay fotsiny ihany mety ho hitaky fanonerana ianao arakarak'izay mety ho fahazakanao na mety hoe ampahafantatra azy ny fahadisony fotsiny ny dika ny teneninao na ianao tena hitako mihitsy tena mila miresaka aminao fa bediny zanako aho na bediny ankohonako aho satria ny simbanao le zavatra de mila miresaka aminao manokana mety ho lafiny zavatra tahak'izay arak'izay maharesy lahatra anao dia fanotanjonao de ny hoe iverenan'lay fifandraisanareo ho tahaky ny tany aloha ndray rehefa avy eo ao arinan'izay dinidinika izay fa mety tsy manaiky izy ho tsika teo nydingana faharoa zay tsy maintsy otsonao de tena mafimafy le izy satria simba le zavatra le olona tsy manaiky manonitra izy mety manaiky oditra izy fa tsy manaiky manonitra de izay no ilanao olo-kendry faharoa
andao ara ataova volombelona sy ny tahaka zany olona azonao antoka fa azona tsy ambaratelo, azonao antoka fa afaka anelanelana, afaka ampahery ho vavolombelona, ary mety faratra any amin'ny fiangonana zany. Ny tiany Jesosy atsaitsika rehefa ko malala de dia ny zavatra ny hoe ny fifankatiavan'ny olona na ny fifankatiavan'ny prala dia zavatra koloina, ary rehefa miava naman'olona ianao de tokony atsiaro fa mety ho diso ny namanao ary mety ho diso ianao. Zavatra andrasana aminao de ny fanetretena zay anatona, ary fanetretena koa andray satria mety ho diso amin'ny namanao koa ianao fa tsy voatery hoe namanao ihany ny diso, ary rehefa manatona anao ny namanao dia ny zava-dehibe de ny fanekenao hoe mety ho diso. Am'izay fotoan'izay zany de mirindra lay fihavanana, mirindra lay fifankatiavan'ny prala. Ndradray mahavo ny mpiaramonina rehefa ko malala dia na ny kristianina dia tsy mahay miresaka, tsy mahay miresaka, ny manatona tsy mahay manatona, ny atonina tsy mahay atonina, de manjary miteraka fifandraisana tsy milamina ao anatin'ny fiarahamonina na ao anatin'ny fihavanany samy mpino lay olana. Eo indrindra no mahatonga ny Jesosy nanafatra ny hoe zava-dehibe lay fifanantonana, zava-dehibe lay dinidinika hifanaovana. Azany de mifara amin'ny fifamelana. Nijanona teo amin'ny andin'ny faharoapolo lay mofinaina fa vao amin'ny andin'ny faraika amby roapolo de mazava ho azy miverina ny fanazavana misimisy kokoa hoe Petera de nametra-panontaniana tao arinany lay fanazavan'i Jesosy io, de nametra-panontaniana am'izay tamin'ny Jesosy manao hoe raha izany aza de impiry manotany raha lahako no avelako izy. Tao arinany zay tenin'ny Jesosy zay de nametra-panontaniana Petera, raha izany ara de impiry manota amiko izy, impiry izy no avelako raha ohatra ka diso izy, manota izy androany de mifona amiko rehefa atoniko, de manota andray izy raha apitso mizahatra ataony de zao mifona andray izy, impiry aleo kosa aloha asiana fetra hoe Petera, impiry le fetra ary fa raha tia kosa izy to manao an'izany amiko fa de ho avelako foana koa ve izy. De Jesosy monina amin'ny teny tsotra manao hoe raha antsorona ny isana men'i Jesosy hoe impito ampy fitopolo, de dika teny sasa manao hoe fitopolo impito, zany hoe de tsy voaisa mihitsy zany. Ianao tsy anana carnet ka hitana carnet manao hoe androany fa efatra ny volana aogositra diso tamiko iny aloha, de avelako ianao zany. De aveo ianao tonga ndray septambra ohatry ny diso tamiko indray tsy hanao an'izany mihitsy ianao ary tsy ho vita mihitsy zany. Tsisy olona hanao an'izany. De anisa manao hoe impitopolo impito zay. Andray efa sivifolo sy efajato ianao zay nanota tamiko. Tsisy olona hanao an'izany fa ny dikan'ny tenin'i Jesosy de manao ny heviny manao hoe rehefa mbola manota aminao izy ka miverina aminao, ka miresaka aminao, ka miaiky ny fahadisoany, manonitra na miaiky de zao avelao ny elona. Dika zany rehefa ko malala de tsisy eloka tsy azo avela ny dikany. Zay raha jerena amin'ny Matio. Amin' Jesosy zany de zao ny fifandraisan'ny olombelona samy olombelona de zao tokony tsisy eloka tsy azo avela. Tsy tokony misy zany amin'ny firaisanao amin'ny namanao manao hoe tsy avelako tsony ny elokao fa de mandrakizay tsy azo avely zany. Fa izay ny mahatonga an'ilay izy hoe zay vahana reo ety ambonin'ny tany de vahana any an-danitra. Lay zavatra tsy nety nataon'ny olona tety ambony tamin'ny fifandraisantsika samitsika de manjary tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra. Fa rehefa ohatra ka milamina zay fifandraisantsika samitsika zay dia mandamina ny fifandraisan'ilay olona amin'Andriamanitra ihany koa. Dia tiany Zotra masina, tiany Jesosy antsika zany de ny toe-tsainy atao hoe fifanadonana, fifampiresahana, fifamelana. Tsy misy ola-pifandraisana mihitsy eo amin'ny fiainan'ny kristianina. Tsy misy ola-pifandraisana eo amin'ny fiainan'ny kristianina na eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ka tsy ho voavahan'ny filazantsara, tsy ho voavahan'ny fifampitaniana raha mbola samy mpino izy. Azo vahany zany, zay ny dikan'ilay hoe impitopolo. Ary ny dikany hoe ataovy toy ny jentilisa izy, tsy midika fanariana azy akory, sanatria ny vava. Tsy Jesosy misy no ilaza amintsika hoe ario ny olona. Fa ny dikany hoe ataovy toy ny mpamorehitra izy de zao, vao mainka mbola tokony hitombo ara ny ezaka ataonao. Vao mainka hamafisinao ny fitoriana ny filazantsara.
vo maika tokony o mafisinao ny fitaomana azy ary Jesosy zany nampianatrantsika manao hoe tiavo ny fahavalonareo. Eto dia mihoatra lavitra noho zany aza hoe nytoy ny jenitiliza de zao tena vo maika ampitomboana ny fitiavana azy, vo maika amafisiny zany fa tsy raisina tahak'ilay rahalahy zany hoe tahak'ilay tsy mahazaka ny ohatra hoe tsy amborano ny zavatra manavisitra anao tsony izy, tsy miara-mihina manta sy masaka satria tsy zakany zany, tsy mety aminy zany alohatreo, de mila tezainao hatrany ambolohan'ny ray izy. Fa ny zavatra faharoa zato farany zay aseho an'ny tompo zava-dehibe ry havako amin'ity mofinaina eto ampelatranantsika ity dia ny mikasika ny fiaraha-mivavaka. Zany hoe raha misy hoy Jesosy olona anakiroa miara-manaiky fa angataka zavatra amin'ny anarako dia ho azo zany. Io lay fototry ny antsoina hoe sujet de prière, io le fototry lay antsoina hoe fiaraha-mivavaka. Itsika matetika manondro ora ho fiaraha-mivavaka, zava-dehibe reny ry havako malala. Hoe itsika de hiara-mivavaka momba ny ataove ny firenena isaky ny amin'ny 6 oralina, isika de hiara-mivavaka ho an'ny marary isaky ny amin'ny 7 orariva. Io ho fampiarana ity fampianaran'i Jesosy ity izay hoe fiaraha-mivavaka zay. Misy zavatra zany zay ifaneketsika angatahana amin'Andriamanitra de azo zany. Zava-dehibe zany lay fifanekena, lay ny tiany Jesosy atsika de ny hoe zava-dehibe ny fifankatiavan'ny olona, ny zavatra angatahan'ny olona miombona ao anatin'ny fifankatiavana dia enon'Andriamanitra. Tsy lay isa loatra iny eo fa lay firaisampo mangata-javatra hoe raha misy mifanaiky zany hoe olona miray fo, olona mifankatia ny mangata-javatra amin'Andriamanitra. Zava-dehibe zany lay fiombonana. Dikan'ity hoe teneno namanao anaro izy dia fitandrona lay fifankatiavana. Ary eto toin'lay hoe raha ohatra ka mifamely anareo de vita eo, raha ohatra ka azonao izy, miainanao izy de azonao izy zany de milaminao ny resaka. De zay mahatonga ny tenin Jesosy hoe vokatry zay de zao no ambara aminareo. Raha misy ange olona mifankatia ka miray fo sy miray saina mangata-javatra de azony zany. Famporosihina zany io, famporosihina ny olona ifankatia, famporosihina ny olona ifandray hoe enon'Andriamanitra, sarobidy amin'Andriamanitra nge ny olona iray fo mangataka. Zay ny dikan'lay hoe teneno izy, anaro izy, mifanekekeza nareo, ataovy zay ionanareo mba ho iray fo nareo. Fa ny zavatra angatahan'ny olona iray fo, zavatra angatahan'ny olona mahay mifamela de enon'Andriamanitra. Tsy tokony ho sarahantsika mihitsy amin'ilay andininy hoe raha misy roa na telo mangataka zavatra amin'ny anarako dia ho enoko zany de eo ampovoany tsy tokony ho sarahana amin'ny hoe raha misy olona mifanaiky ety ambony tany na amin'inona n'inona ka angataka zavatra amin'ny anarako dia ho azo zany, omen'ny ray zany. Zany hoe tsy tokony ho adinotsika mihitsy zany ny fahasarobidin'ny fifankatiavana. Raha toy itsika ka asain'ny tompo mifankatia, asain'ny tompo mifanatona sy mifamela, de tsy hoe fifamelana ho amin'ny fifamelana ihany, tsy hoe fandalana ny sitrapon'Andriamanitra ihany, fa miorina eo ambonin'ny zavatra angatahantsika. De azagaga raha ohatra ka mahazo zavatra betsaky nareo mivady, mangataka mahazo valim-bavaka satria nareo mahay mifamela. Azagaga raha ohatra ka enon'Andriamanitra vavaka ianareo ao tokantranao rehefa mivavaka satria nareo mahay mifamela, satria nareo mahay mifampiaina. De azagaga isika fiangonana raha ambinina amin'ny fikelezana nataon'Andriamanitra, amin'ny fikelezana nataontsika, azagaga isika fiangonana tsy mahagaga raha ohatra ka fiangonana mandroso enon'Andriamanitra vavaka, miroborobo ny asan'ny firenena filazantsara satria mahay mifamela ilay fiangonana, satria mahay mifandevitra ilay fiangonana, satria mahay mifampiaino ilay fiangonana. Fa raha ohatra ilay fiangonana sanatr'izany na le tokantrano ka lany andro tsy mifamela, mifampitsikira amin'izay mety ataon'ny namany, amiantso vavolombelona isan'andro avindray resao zahay, de azagaga isika raha ohatra ka tsy eo avovoantsika Andriamanitra, satria tsy mifanaiky izy, satria tsy mifanaiky izy sika ny ifamela na eo avoantsika Andriamanitra. Io mahatonga ny Jakoba nanafatra manao hoe ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Io moa ahitsy le tenin'ny olona aminy hoe ny fivavaky ny maro, tsy zay mihitsy ny ao alovaloha ny teny fototra voalohany de ny fivavaky ny marina.
ny marina de izao izay olona mahay maka manaiky ho tafiny ny fahamarinan'Andriamanitra ka manao hoe za dia izay itsika samytsika de mety olombelona mpanota ihany mety ho diso amin'ny namantsika fa manaiky isika fa olombelona mpanotaka dia mahay mifandefitra mahay mifamela manaiky hodioviny rany Kristy de am'izay fotoan'izay de tenenin' Jesosy manao hoe eo afovoany Jesosy miay ny vavaka mamaly vavaka ikaderavako malala ho fiainantsika ary ny fifangatiavana ho fiainantsika ny fifamelana hialantsika ny fifampitsarana andosiratsika ny fifampiandanina ary ekentsika indridridrindra ny tsy azo nalahelo amin'ny namantsika fa sady manasitrana antsika zany no manasitrana ny fiarahamoniny zany no akasitrahan'Andriamanitra. Tompo misaotranao zahay noho ny amin'ny soratra masina zay mamelombelona ny fifandraisanay samy mpino hito manao anay hifanatona hifampiresaka hifamela hayanongotra koa aza izay mety tsy nentina ataonay tamin'ny namanay ny fifandraisana zay tianao hifandraisanay de ny fifandraisana masina zay eo ampovoanay ianao miheny vavaka anay ianao anatin'ny fifamelanay miheny vavaka anay ianao anatin'ny fifanatonanay de mivavaka zay tompo iainanay ny fifankatiavanao zay nampianarinao ny mpianatra de ny fifandeferana ny fifamelana ny fifampiainona de jereo ny tokantrano tsiralay avy jereo ny fifandraisanay omeo anay ny fo mahay mamela omeo anay koa ny fo mahay manetry tena mahay manatona ny namanay ary omeo anay koa ny fo feno fahasahina zay ananatra sy amerina azy reny de mivavaka zay tompo manjaka ao amin'ny tokantranonay manjaka amin'ny fiainanay ianao fa ianao ilay fitiavana tsara indrindra misaotra Jesosy amen.